Miarahaba antsika rehetra indray amin'izao tolakandro ny talata izao manantena antsika rehetra ho salama sy tsy marofy mandrakariva. Androany tsika dia hiverina hiresaka momba ilay pourvoi en cassation nataony novolena magie ny procureur général de la cour d'appel tao Anosy. Ankemarany zay dia noraisina manam-pahefana ambony misahana sy miaro ny zon'olombelona procureur io dia rehefa ohatran'ireny rehefa misy rendez-vous ohatran'ireny moa dia tsy maintsy azavaina hoe inona ny antony nangatanao rendez-vous. Io olona io miaraka amin'ny adjoint efa nandray anay tamin'ny heritaona mahery kely izay dia efa mahatadidy sy mahafantatra ny zava-misy eo anatrehan'ny fitsarana, tsy ny momba ny rolir Mercia irery ihany fa ny zava-misy eo anatrehan'ny fitsarana any Madagasikara. Donc nanazava zany zay hoe misy élément nouveau dia zao le élément nouveau dia natomboka tamin'ilay grâce présidentielle de tataraina teo hoe rolia nahazo grâce présidentielle intelo miantaona dia tokony hivoaka tamin'ny 16 janvier teo. Dia dès le 7 janvier dia efa niantso ny tao am-ponja hoe miala tsiny ireo olona miala fondro fa vao niantsonay teo ny procureur général de la cour d'appel miteny hoe tsy mivoaka io 7 io le 7 janvier dia ahoana koa zany ozy lay rangahy procureur général sady efa boribory be ohatran'izao masiny dia eno fa dia tsy vitan'izay dia tsy vitan'izay zahay fa zahay mivady no tany tsy vitan'izay zahay fa mbola niteniko izy tao amin'ilay any amin'ilay lehibe any fonja hoe annulé noni le décret de remise de peine, le grâce présidentielle nomeny filoham-pireneny zany dia tsy nateny izy fa boribory be ohatran'izao masiny toy izy fa inona le firenena dia Madagasikara azako miala tsiny fa ça se passe à Madagascar tozy ny ratifié ny convention des droits de l'homme nge ny firenenareo dia eno zay mihitsy dia ozy hoe mbola tsy vity dia ozy hoe comment ça mbola tsy vity dia eno mbola tsy nionona tamin'izay ilay procureur général de la cour d'appel fa mbola nanao pourvoi en cassation dia pitraka ohatr'izao izy dia nakavery pourvoi en cassation ahoana ozy fa tsy azoko zany tsika nge efa niona tamin'ny heritaona ny zavadrehetra nitranga tamin'io anadanao io zany dia efa datiny tamin'ny heritaona deo dia eno dia efa angamonareo ozy nahazo ny gagné tamin'ny appel na taminareo nanao cassation dia non de rejeté daholo sy demande nataony rehetrarehetra fa ny parquet dia no ny fanjakana malagasy zany ny fitsarana no nahazo gain de cause tozy fa ina zany dikan'le pourvoi en cassation fa nga stagiaire le olona tao dia non tsy stagiaire zany olo zany fa procureur général de la cour d'appel tozy satria na nidiran'ny cour d'appel amin'izany zay eny zay le izy ka zay zany ny fandehany dia ozy izy hoe misy zay ozy tamin'ny jery farany ny momba tamin'ny jerijery tena ny intéressé ny momba ny Madagasikara dia ny suite ny entrevue atsika tamin'ny heritaona mahery teo iny dia momba ny anadanao dia momba ny une femme Arfine zany dia ilay docteur dia eno misy maromaro izy zao Arfine efa mivoaka fa docteur Berija mbola any dia fa ahoana ozy no tena régime ahoana fijerinareo any régime any Madagasikara dia ozy hoe zany no niteny ozy hoe régime dictatorial hoany ça ne porte pas ce nom, ça ne dit pas ce nom-là, mais dans les pratiques, c'est vraiment ça, c'est de la dictature. Des ny filoham-pirenena zany no teneninao fa mametraka izany dictature zany, de fait
tonga dia ny filoham-pirenena satria izy no filoham-pirenena responsable de son pays fa olona anankiray ny ao ambadiky nio dia ilay antsoina hoe super président de anankiroa zay olona anankiroa izy nandray anay teo de eno izy hitako ny efa se renseigner de efa se documenter de hitako le hoe fantatro hoe iza io super président resahanao io de misy ministra vaovao ozy mantsena de ozy mantsenay de eno misy ministra vaovao de antenaina fa hitsahatra am'izay ny zavatra tsy andrariny rehetra ny mitranga ao nosy momba ny dossier ny Roly Mersa fotsiny de ozy izy hoe ny anao tsy maintsy manao rapport zay ozy momba ny fiaonantsika androany fa zay ny procédure satria matoa zay mandray anareo de recevable zany ny demandenareo satria ça entre en jeu aussi fa tsy olona rehetra te hiaona amin'io olona reo akory de tonga de hoe ndao fa raisina fa tsy maintsy recevable de toute façon efa nandray anay izy tamin'ny herintaona de anisany manampy anay amin'ny fanaovana ilay dossier ary amin'ny CDH de l'ONU de zay de ozy izy hoe ny zavatra ohatran'izao izy de tsy vitany hoe dictature ozy dia attitude globale ohatrany hoe tsy mahazo miteny manana tsy misy liberté de circulation de tsy misy liberté de circulation satria nisy parti politique anankiray tsy navela andeha anao fihetsiketsehana de ponctuel zany ozy sa ohatran'izay foana de ohatran'izay foana ohatran'izay foana ny zava-mitranga vao tsy aingana akory vao tamin'ny sabotsy no tsy navela andeha anatrika fiaonana pour le nouvel an reto membre na parti politique anankiray de ny gendarmerie atao missionnena hiandry any trano ny ancien président de hoe hiandry dans quel sens parce que est-ce qu'il n'est pas en sécurité de non tsy hany mihitsy le resaka fa tena hoe tsy afaka mivoaka izy raha vao mivoaka izy raha de misy barrage de police de tsy maintsy savaina de tsy maintsy bref de nanao petite parenthèse de jeu de zay ozy no dictature de ny dictature aggravée miaraka amin'ny avec la complicité de la justice de eno de tena avec la complicité de l'injustice misy de ao anao ozy mombanao mantsenahako zany doza za efa malaza be hoe raha vao midina efa misy menace be de be hoe raha vao midina ary amin'io any ivatanao tonga de gagazo de naseho azy teo le tsy SMS moa fa MP azo de donc hoy izy hoe ny fanjakana toy izany ozy dia marina fa hoe enareo no tompon'ilay fahasahiranana mijaly mafy fa votre rythme n'est pas le nôtre de voarainareo androany de efa déclaré efa recevable efa hatram'izay ozy de miaona isika d'ici 2 mois satria d'ici 2 mois dia hiakatra étape supérieure zany ilay zavatra nataony de ngambany izy tsy hoe ngambany moa fa zay on va être présenté à une commission de présenter un dossier ny Roly du début c'est-à-dire de juin 2015 satria juin 2015 ny événement ananako ny date ny juin 2015 8 izay raha tsy diso dia menace de mort tamin'ny menacé i Roly tamin'ny hémorrague no nanaraka azy akaiky ohatran'izao asa natadidinareo iny de nandeha nandositra tao amin'ny restaurant tao Antaninarenina izy de niandry journaliste niandry vahoaka de nantany nivoaka izy no navaveo nandeha nantany an'ireo hémorrague fa maninona no arahanareo sy menacé-nareo ohatran'izao eno de efa miomana ozy de oy ny anay ny dossier efa hatram'izay de rehefa vita ozy io commission iaonantsika dans 2 mois io
dia mifandray amin'ireo olona tsirairay efa nametrahanareo dossier zahay miaraka amin'ny avocat-nareo aty de afainganina ny commission ny CDH de l'ONU de mbola verina nresaka indray izy am'le hoe ilay procureur général de la cour d'appel nantaniny anao hoe fa inona ozy no rôle exact ny procureur général de la cour d'appel do za hoe tsy afaka miteny anao hoe ina exactement satria tsy nianatra tam'izany sady tsy nanana fiche de poste anio ramatoa io fa ny anjavatra fantatro fotsiny de hoe procureur général de la cour d'appel izy dia efa zatra manome baiko ambava matao ohatra ny olona de tsy afaka de tsy sa mandazy lazainy de indrindra ny tena zavatra eto de manao procédure illégale sady irrecevable mba hitazonana ny Rolie Mercia any Amponja mba anaovana an'ilay procès pour faux témoignage any amin'ny PNF de ozy izy hoe omeko anao ozy ny coordonnées ny olona anankiray zay tokony iaisahana iara asa aminareo amin'io volet dossier PNF io satria ozy ny PNF de fantatra fa miaro sy mamakafaka sy miady amin'ny corruption miady amin'ny bien malaky miady amin'ny rehetra de le adjoint io no niteny za ozy tiana taminareo nangataka rendez-vous de nisy renseigné de nahita hoe misy volet PNF tsy mazavako ny momba n'ilay super président de zay zany afa-baraka ny firenena malagasy du moins an'Keo Maraina aloha nono nataon'ilay procureur général de la cour d'appel tsisy nizaniza mahazo resaka hoe odry nareo nino tokony anao no tokony anao pourvoi en cassation fa maninona no izy manao pourvoi en cassation fa nga izy tsy gagné tamin'ny procédure rehetra teo de si le parquet a toujours gagné fa de hoe mamboly volena fotsiny ity procédure de pourvoi en cassation ty mba azahoana miteny hoe il y a une procédure en cours de donc tsy afaka bénéficier an'ilay grâce présidentielle i Rolie Mercia dozy hoe tsy mifonctionne ohatran'izany ozy ny lalàna n'aiza de eno fantatray zany fa tsy mifonctionne ohatran'izany ny lalàna n'aiza na any Iran aza tsy mifonctionne ohatran'izany fa any Madagascar de izany satria zay no baiko io procureur général de la cour d'appel io dia s'octroyer droit zay tsy ananany s'octroyer pouvoir zay tsy ananany s'asseoir sur une décision présidentielle manome image hoe enao andriamatoa filoha de tena tsy misy dikany zay no tiany procureur général de la cour d'appel atao hoe alefa comme image enao andriamatoa filoha de tsisy dikany fa ilay super président no misy dikany le super président miteny hoe ataovy zay tsy voany io Rolie io ao Amponja de donc manao zavatra mandika lalàna ianao mba anarahana an'ile baiko zay ny image ny Madagascar an'Keo Maraina Madagascar zany zavatra efa fantatry zareo hoe comment fonctionne la justice enfin c'est le ministère de l'injustice ozy lay adjoint de ye nasiana resaka kely ilay Raissa Guetz de tsy de tena hoe anisan'ny revendication le izy fa nataotrany anecdotique de nitsisika ihany koa sa aloha tao anatin'le izy hoe voatonona ao anatin'io scandale Raissa Guetz io mbola voatonona koa ilay procureur de la cour d'appel de nono nanao velomy zahay de anangataka faveur ny teny hoe aza mialatsy indrindra tomboka raha angataka faveur fa azoko apetraka aminao ve ity article ny Africa Intelligence ty enfin je le dis en français Africa Intelligence ty izay manazava ny ady misy eo amin'ny karana anakiroa ady tany misy eo amin'ny fianakaviana karana anakiroa
de nanao volte-face iny procureur général de la cour d'appel la même de ianao fa ity journal ity tena journal tsy mandainga fa tena journal digne de confiance de misaotra anao na miana teo izy tinga ozy izy payant iano a 12,50 ny article anankiray fa novidina l izy de atao denomena ohatrany hoe constitué dossier zay zany de izay no mahazo antsika ry vahoaka malagasy ankeo maraina zany dia afabaraka ny firenena afabaraka ny fitsarana malagasy afabaraka ny ministère de la justice ka ny andrandraina zany dia ny ministry ny fitsarana vaovao sy ny mpiambina ny kasem-panjakana vaovao dia akakofafa mahery vaika dia amafy voalohany zay de faharoa ijery akaiky inona ireo fandikana lalàna inavy ny fametavetana lalàna misy eo amin'ny dossier-ny Roly Mercia de avoay am'izay Roly Mercia avoay Roly Mercia fa 30 mois supplémentaires zany sur un dossier qui est complètement vide et qui est complètement ou qui ne relève pas de la compétence de la justice malgache de avoay am'izay 30 mois supplémentaires zany vatapaty no ivoaka ao de asa re zay ny tanjon'ny lay super président zany ve ny tanjon'ny ministre ny filoham-pirenena ny rehetra reo zay ve ny tanjony zay zany fa de mametraka ny velomandray de mirary courage ngeza be ho an'ireo zay tanàna rehetra ny lalovany Fredy de mbola misy ny elenako ny aorianao fa de asa re mizakazaka manenjika ny Fredy de miomana de nizao re isika tompoko de marary atsika rehetra ahita ny sosy ny rariny ihany ko de manao fotoana atsika indray rahampitso bonne journée daholy. Au revoir.